Fifaliana trano no iarana aminao tao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao dia tsy adino ny mankasitraka ny MCTV sy ny ekipa rehetrarehetra izay mikarakara n'izao fandarana izao tamin'ny heriny isika dia niresaka lohahevitra anankiray dia ny hoe inona ny zavatra mitranga rehefa mandray an' Jesosy ny olona anankiray. Tao anatin'izay lohahevitra izay isika dia niresaka teboka anankiroa lehibe. Ny voalohany tao anatin'izay dia hoe rehefa mandray an' Jesosy ny olona anankiray dia ateraka Andriamanitra izy ateraka amin'ny fanahy izy dia lasa zanak'Andriamanitra izy manomboka eo lasa mpandovan'Andriamanitra izy voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Zavatra faharoa nijerevantsika tamin'ny heriny dia hoe rehefa mandray an' Jesosy ny olona anankiray dia lasa olom-baovao tanteraka izy efa lasa ny zavatra taloha fa tonga vaovao ireo efa nofafan'Andriamanitra ny eloka rehetrarehetra izay vitany tsy tsaraina intsony izy vokatr'izay eloka rehetrarehetra izay fa tena olona vaovao eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ity androany ity isika dia mbola hitohy eo anatin'izay lohahevitra izay ihany satria tamin'ny herintsika dia nilaza hoe misy zavatra maromaro mitranga rehefa mandray an' Jesosy ny olona anankiray fa anankiroa no resantsika tamin'ny heriny dia anankiroa ihany koa no resantsika amin'ity androany ity. Mitohiny rehefa mandray an' Jesosy ny olona anankiray ny zavatra mitranga ihany koa dia mandray ny fanahy masina ny olona anankiray. Izany hoe ny olona nandray an' Jesosy rehetrarehetra zany na iza dia olona manana ny fanahy masina avokoa. Tsy misy hoe olona nandray an' Jesosy nefa tsy manana ny fanahy masina izany satria Jesosy ihany no fanahy masina. Jesosy sy ny fanahiny dia anankiray ihany. Ka ny fomba idiran'ny fanahy masina, iasan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona anankiray zany dia amin'ny alalan'ny fandraisany an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainan'ny tokana ihany ary ny fanahy masina tsy hoe miditra kisendrasendra ao anatin'ny olona anankiray izany fa ny fomba tokana izay efa ny fanahy masina miasa ao anatin'ny olona anankiray sy monina ao anatin'ny olona anankiray dia amin'ny alalan'ny fandraisany an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy manokana ny fiainana. Ny fanahy masina rehefa miditra ao anatin'ny olona anankiray dia tsy hoe miala izy na hoe manao vahiviana zany fa tena monina ao anatin'ny olona anankiray izy araka nambaran'i Jesosy hoe izy ozy izy dia eo aminareo mandrakizay. Zany hoe fanahy masina io dia tsy andahoan'ilay olona intsony rehefa mandray an' Jesosy izy fa io fanahy masina io dia monina ao anatiny miaraka ao anatiny ary manampy azy. Io le ambaran'i Jesosy hoe mpananatra izy dia fanampam-pionina mpampahery zany hoe tena tombony ngezabe zany hoe manana ny fanahy masina zany. Ambarany tenin'Andriamanitra ihany hoe io fanahy masina io no mandresy lahatra ny olona anankiray mampiaiky azy ny fahotany rehetrarehetra. Zany hoe rehefa mandray ny fanahy masina ny olona anankiray dia ny fanahy masina no mahatonga ny olona anankiray tsy ho resy lahatra intsony amin'ny fiainana maloto fiainana tsy marina rehetrarehetra. Ny fanahy masina mandresy lahatra n'ilay olona ho lasa tsy tia tsony an'izany hoe fahotana zany, lasa tsy tia tsony an'izany hoe miteny ratsy zany, lasa tsy tia tsony an'izany hoe mandainga zany. Ary raha sendra hoe mbola manao an'izany ilay olona dia tena tsy mahazo aina mihitsy izy raha tsy mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny vokatry ny fiasan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona anankiray. Ka tena manova ny olona zany ny fananana ny fanahy masina io. Ny zavatra faharoa manarakarak'izay izay ho resantsika amin'ity androany ity rehefa mandray an' Jesosy ny olona anankiray dia ao anatin'izay koa dia lasa afaka ao anatin'ilay natiorany fahotana. Zany hoe isorin'Andriamanitra ao anatin'ilay olona izay hoe natiorany fahotana zay. Tany amin'ny fandarana tany aloha isika dia nilaza hoe fa samy nanota avokoa ny olona rehetrarehetra vokatry le fahotana nataony Adama sy Eva ary zay dia nilovahantsika rehetrarehetra. Zany hoe nisy natiora-pahotana zany ao anatin'ny olona rehetrarehetra. Fa rehefa mandray an' Jesosy ny olona anankiray dia isorin'Andriamanitra ao anatiny izay natiora-pahotana izay. Efa niresantsika tany aloha hoe ny olona rehetra dia andevo ny fahotana, izay rehetra manota dia andevo ny ota. Hitantsika zany ao amin'ny Jaona 2:7-4:telopolo vokatrizay zany dia tena tsy afa-nisaraka tamin'ny fahotana isika. Fa rehefa mandray an' Jesosy ny olona anankiray dia afaka ao anatiny izay natiorany fahotana zay lasa olona afaka izy libre izy ny amin'ny fahotana. Ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona 1:7-8 izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, nateraka Andriamanitra izy dia lasa tsy mahay manota intsony. Zany hoe nisorin'Andriamanitra tao anatiny izay natiorany fahotana zay dia lasa manana fahefana amin'ny ota izy tsy mpanota intsony izy ny fiantso anazy. Fa teo aloha izy dia mpanota fa rehefa nandray an' Jesosy izy dia tsy mpanota intsony izy manomboka amin'iny fotoana ary tsy mahazo aina
ao anatin'ny fahotana ntsony ny olona tena fanandran'i Jesosy. Ny olona fanandran'i Jesosy tsy mandrimandry ao anatin'ny fahotana ntsony izy, ary raha sendra manota ary izy dia manenina be satria voalohany indrindra aloha resatsika teo hoe ny fanamasina ao anatiny dia mandresy lahatra anazy tsy ho tamana ny fahotana ntsony ary satria ilay natiorany fahotana dia efa tsy ao anatin'ilay olona ntsony ka tsy fomba fiainany ntsony zany hoe manota izany fa lasa tena olom-baovao izy manana ny natioran'Andriamanitra izy manana ny fiainan'Andriamanitra ao anatiny izy dia tsy tamana ao anatin'izany fahotana zany. Ny fahotana dia io ny manakana antsika tsy handova fiainana mandrakizay, io manakana antsika tsy hiona amin'Andriamanitra, ka rehefa mandray an'i Jesosy ny olona anankiray dia isoron'Andriamanitra ao anatin'ny olona izay natiora ny fahotana izay. Dia izay indray zany ny zavatra anankiroa lehibe no resahantsika tamin'ity androany ity. Rehefa mandray an'i Jesosy ny olona anankiray dia mandray ny fanamasina izy rehefa mandray an'i Jesosy ny olona anankiray dia miala ao anatiny izay natiorany fahotana izay lasa manana fahefanany amin'ny ota izy lasa tsy handevon'ny ota intsony izy lasa manapaka ny amin'ny fahotana izy tsy izy tsony ny tapahan'ny fahotana, tsy izy tsony ny hoe tsy maintsy manota fa lasa afaka tsy manota intsony izy satria lasa manana fahefana amin'izay fahotana izay satria efa tsy ao anatiny intsony izay natiorany fahotana izay. Dia izay ny fandaharantsika tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany mirary soa dia samy tahin'i Jesosy daholo.